Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Masoa. Atolotry ny Mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Ry ray aman-dreny malala, ry zoky sy zandry rehetra, ry havana tiana sahala, arahabe isika rehetra. Arahaba satria nahatratra ity volana tsy misy tasy, Decembre izay mahazatra fanaovana Krismasy. Fa hoy ry zareo tao an-trano, andeha herinay tazanina, ka tazaka mantsy zareo vindreo ianareo mihaino eo. Koa dia arahaba ry hava malala rehetra. Eny, arahaba hoy izahay aminareo. Tonga ity ny andro iray toa zato, mikatona ny fitombon-lamena ny velon-drehetra. Mipeka ny ora firafarafon'ny ambany lanitra. Manakoatra zatrasa ny lakolosy tsara feo mahavelom-bolon'ny zavatra rehetra e. Fa samy tratra ity andro iray toa zato ity. Dia indreo fa samy mirana, jerena samy ravoravo, tazanina samy falifaly avokoa ny zava-mananaina rehetra. Ny omby manondry toa mifaly avanja eran'ny tapitanety. Ny lolo mitety voninkazo maketsy, makare. Fa isika olombelona kosa manan-tsaina ka arabaina. Amin'ny fo amirapirata amin'ny fifankatiavana, koa dia arahaba tompoko. Fa indreto sika tafahaona atao anatin'izao fandaharana Baiboly sy Kolontsaina izao. Indreto atao ampehezana vitsivitsy voninkazo kely, atao fanomezana any mba voahotiny Mpankafy Kristy ho anareo. Mpangitokana tao randra-takatra izy ity nefa mba misy sorony kely ihany. Koa dia arahaba aninona hoy ianareo? Arahaba androzy fifankatiavana e. Ndeha aloha atao dia tana todiana ny lasa jerenana eo aloha. Koa raha fifankatiavana saikana dilana tamin'ny taona lasa, teteny fifampitsimbiana ankehitr'io mba hifanatona ny fo e. Ndeha atao velomanetiny reny taona lasa reny ny fanaovana vaindrahala ho tsy maharary, ny fanaovana ny samy voan'ny azony, indrindrindrindra ny fahaloloko ratsy, ny fitsiriritana vamanana tsy fitserana ny ory, ny tsy fijerena lamba vakina arina tava. Ilaina ho laron'izany ny fifankatiavana, ampalevaka ny angeriko ny fahoriana izay tandravadikotry ny tera-behivavy, ka ho faly miara-paly, ory miara-miotrika, mitomany miara-mitomany e. Ny ankizy amin'izany ho tia ray aman-dreny, fa ireo no lany voamena zato, ireo no lany fatotra mapontrana e. Ianareo ray aman-dreny kosa aza topo aman-janaka, ka maika foana anary amin'ny vola tsy vaky, toy izy ny fitiavan-janaka e. Ary aza sendoatra raha toa diso andro fandraisana valim-babeny e. Ny rafozana ne tsy anaraby finanto, fa lany hery izy matoa miditra ho isan-janaka e. Ary ianareo vadin-janak'olona kosa tandremo ny manaratsy rafozana, fa ny azy ihany ane no alay taranaka e. Ary tenindray-mbava kosa ho an'ny mpivady. Tsarovon'ny tompoko fa ny mpivady mifankatia ane no paradisa tany e. Izany rehetra izany dia voafehan'ilay fehezanteny kely manao hoe valala manjoy o kitsaotsao, fihavanana mitoy e no aoka atao. Koa arahaba sesilany tsy arahina tomany, arahaba velinaina ka ho lavitra taraina. Arahaba zao no iraina ka tsarove ilay tomponaina, fa fitiavany tsy hitalany no manjaka mitondra ny tany. Tantara ny nahaterahan'ilay mpamonjy. Tantara ny nahaterahan'ilay mpamonjy.
raha tsy efa te atory azy izany. Mahamizana tokoa ty mamolanjy ty ka. Arahaba ry lainao soavina ny tompo ombanao. Andray, fa misina rery lanitra eo. Aza matahotra ary Maria, fefa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao. Indro ianao hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataonao hoe Jesoa. Izy no lehibe ka atao hoe zanaky ny avy indrindra. Ary Jehovah Andriamanitra anome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy, ary anjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy anam-pahataperana. Anahoana no antanteraka izany? Izany hoe mbola tsy manambady e? Ny fanahy masina no tonga ao aminao ry Maria, ary misy herin'ny avy indrindra hanaloka anao. Koa ny masina izay ateraka ao dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Intinaka izy ravon'ny tompo, aoka ne ho tonga amiko araka ny teninao. Sy mendrika ary tompo, nefa no asoavinao, koa ny sitrakao ihany no tanteraka hatrany. Mavomavo sy ambany, fa olombelona ihany, ka ny soatolotrao raisiko ampifaliana izao. Reko taria lavidavitra taria ny feo manganao ry ilay fofombady malalako, ka hoia hoe tsy nifidina kanjola akory lahy, fa mba nahy ny fantona ihany. Ny antony kosa nefa tsy fantatro, koa dia adiso avy raha avako raha mba lazainao any anton'izao. Olazaiko dia olazaiko anao tokoa ry Josefa fofombady malalako, nefa tsy afeniko anao fa sady faly no matahotra. Hafahafa ihany zany fomba filazanao azy zany, kanefa move tsy efa nifampatoky hatramin'ny voalohany sika, ka tsisy zava-miafina naoviana, fa zany ny mariky ny fifankatiavana madio sy tsy misy pentina. Marina tokoa izany voalazanao izany ry Josefa, ary diso raha mitanao ahirery izany. Na dia zava-miafina sy mistera sy izay ambarako, ny any zavatra angatahiko aminao dia aoka ho voatana mandrakariva ilay fifampitokisana misy teo amintsika, fa izany no diplôman'ny olombanina. Vao maika tsindrin-daona te andre izay lazainao ary Maria, mangitakitaka tokoa ny saiko sy ny eritreritro. Sao ary e, tonga teto amiko ny anjelin'Andriamanitra, milaza fa hitoejaza hony aho, ka hiteraka zazalahy ho mpamonjy sy mpanavitra izao tontolo izao. Dray, fa ino ty lazainao ry Maria? Angany ve sa arira? Tena izy ve sa vazivazy e? Zanaka avy amin'ny fanahy masina ho zanak'Andriamanitra? Toa sarotry nono izy zany a. Efa nambarako anao any e, fa anjelan'ny seo tamiko ny lazan'izany fa tsy anganina arira foronina akory. Zay fa iloza kely ngalo ianao, fa andeha mangany Elizabeth rahavaviko a, manao tsy salamalama hono izy maty. Mandra-piona rahavako. Tena fahafahamiko mihitsy ty raharaha ty. Dia namadika avy le nividiko tamin'ny arivo. Sao dia resaka entina mpandradraisa fotsiny ary amin'ny filazany fa nisy anjeliny laza tamin'izany rehetrarehetra izany. Nefa izy nidiso tamin'izay nalehany ka nilaza zavatra mbola tsy niseho tamin'ny tany. Tsy mino aho e, tsy mino aho marina mafy e. Mahabe ady saina foana ty, ka ny mety dia aleo aho mametraka azy mahangingina. Sao mahatao ny vavam-bahoaka aminy hoe tsinotsinona vita nefa dia mitoejaza sady Maria. Aiza re ny lalako mbako ry lanitra ry Maria, ry lay ny toaviko, ry lay volamena ny foko. Azo menao tsiny raha tapa-kevitra metraka anao mangingina, resy ny enatra sy ny fahafahambaraka ka
voaterana baka ny kofehy mamatotra ny fifampivoantsika. Ry Josefa mihaino fa zanaky Davidy ianao. Matoki izay voalaza esory ny eritreritrao. Aoka ianao tsy atahotra apakatra ny Maria, fa zazavavy mendrika izy ka nahita ny vity. I Jehova no nandidy matoa izao anetanteraka. Voalaza hatry ny ela fa Virjiny no hiteraka. Ho renin'i Jesosy zaza izay atao hoe Imanoela no lazay mpaminany ka nandrasana hatry ny ela. No vesa fahitana dray menatra anao ary Andriamanitra tiako sy tia fa raha ny sainany ametraka mangingina amin'ny Maria dia indro ny raha anao ny anjelinao anamafy fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina ary izy no amonjy ny olombelona rehetra ho afaka amin'ny fahotany. Aiza reny fofombadiko ilazako izao zava-baovao mahafaly izao? Tsy azakory Andriamatoa fa ity eto anilanao mandrakariva, fa misy vaovao angano toa ravo dia ravo no niavako e. Ravoravo raha matoa satria maty akarana ny hevidratsy saika metrahako anao amin'ny mangingina. Kinanjo ahoanandray raha afako? Marina tsy misy okianina izay rehetra efa voalazanao. Ny anjelin'Andriamanitra ny vao nanamafy izany indray tamiko. Dia ho tezitra amiko va ianao ry Maria? Mifona e. Tsy manome tsy nanao velively ary Josefa. Atao ahoana ny fanakomana ny ayatsy havanana? Motsy mahatokoa ve ireo mivady nefa tsy vitsy koa ny manamatrika ny masandrom-pahasambarany? Raha tsy mbola nalaza kory ny ravina ny nanany dia efa nadio sahata ny ranony tany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ry vahoaka sy ambany lanitra, misaotra anareo, mankasitraka anareo e. Noho izao fahavorianareo maro dia maro izao, ataonay tsara lazainy izao fa ny antso zay dia nanohiny anareo. Koa misaotra indrindra e. Izao no izy ry ambany lanitra, tsy tompony teny izay hoentiny eto izay fa tatitra ihany. Koa izao ny teny nampitonay no Aogostô Kaisara, mpanjakan'ny Jodia. Lazao amin'ny ambany lanitra vahoaka koa izy, fa matoky manimanda manana azy ireo hiazona ny tongony. Ny fanjakana nefa tsy maintsy ilana mpandaminana. Koa dia nanapa-kevitra hampanao fanosam-bahoaka eto amin'ny fanjakako, ahitako nisan'ny vahoakako marina, ara-poko sy fiavinavy, ary maika dia maika ny lako izany. Noho izany, ry vahoaka sy ambany lanitra dia tsy maintsy mamonjy ny taniny avianareo avy ianareo mba hosoratana anarany. Didy zany fa tsy safidy, ka dia tsy maintsy tanterahana tsy misy atakandro. Misolo teny any ambany lanitra voreto ao tompoko, maneho fisaorana sy fakatelemana anao amin'ny itondranao ny tenin'ny mpanjaka Aogostô Kaisara, izay tsy nanao soam-po fa tonga midinika aminay vahoaka sy ambany lanitra. Koa dia lazao azy tompoko lahy fa na izahay na izy dia samy mitandro izay ilaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Izany matsy no alavoraro ny fiarahamonina tsy misy raorao e, ary hitandrona ny fihavanana sy ny firaisana tsy misy petina. Koa raha izany tompoko lahy ny mamy mpanjaka dia mba tianay koa, sa tsy zany ry ambany lanitra? Josefo, isika koa ve mba isan'izany? Hoji, Maria avako, fa nga sika tsy mba olo-mpanjakana? Tsy maintsy miakatra amin'ny Betlehema tokoa sika mba isoratra. Koa raha izany tsy andao no manany diantsika? Aroso tokoa ary sika raha matoa, arakintsika amin'Andriamanitra ny diantsika. Andao ary rery Josefa.
jerany ty amaroan'ny olona mitanjo zotra ho amin'ny Betlehema. Zany mby amin'ilay tonga fitenenana hoe zahavitany tsy tatsony izay teny hoentina milaza azy. Mamorom-potsy tokoa ny arabe, izay ka samy mivikiviky tsy mahalala ny avy zanany, fa samy te ho tonga aloha e. Saingy ny oloza dia ity, aiza daholo ireo no ahita trano hidirana, moa izy trano-bahiny ho ampy an'ireo ve ao Betlehema? Io tokoa izao mampanahy e. Ho an'ireo tokantena sy matanjaka aloha, tsy ampaninina azy ireo na dia hivalangitrika eny rehetra eny azy izy. Fa ho an'ireo maro anaka sy be voka ny salama kosa, mba ho aiza ny toerana isitrihany raha toa ka tsy mahita trano hidirana izy ireo. Moa tsy isotro ny mangidy sy ny mangeroka va izy ireo raha sanatrika sendran'izany e. Po, aza mba hitako na mahitany izany. Fisambasambana ny ratsy rano na ahitana ny soa. Ain'Andriamanitra foana mandahatra ny zavatra rehetra e. Matokony fitahiantsika no manankina amin'izay azo soa teo e. Eresikely ihany aloha ny dia, fa mbola lavidavitra ihany no alehantsika. Ko mba hanamaivana ny diantsika ary dia mety angamba aloha raha sady hiantsaantsa n'ilay tsenjerintsika roa e. Ahoana tokoa moa? Mpivahiny ry zahay. Kantatano rery izay. Azove ty andalana. Iona mikavana. Matarionao ny ty. Tsy ho kivo sanatria. Betlehema reny fetra. Otratrary ny rehetra. Mario, vizana nga ianao raha avako? Vizana tokoa moa izany. Hitanao ny tenako mavesatra. Atao ahoana moa ramatoa? Erezy ihany e. Sady tia nebakeba tany voadidin'ny lohasasiny avoantsika. Ka tsy maintsy miezaka e. Saotra tralina ty koa izay voaloza. Ezaka e. Saingy ahoana indray izay raha avako? Saingy mainy hetaheta zany. No mba te hiala vizana kely, fa ohatrany mararirary sa ny lamosika izany a. Ity ny ranonao sotro raha avako. Vao avy nalaiko tao ankararana tao iny izao. Rano tendrombohitra ka mangatsiatsika ery ô. Tena afaka tokoa ny hetahitako fa misaotra anao. Ohatr'izay, toa misy olona manantona antsika ty. Sao dia fahavalo. Aza manany amin'izany re ianao e. Efa nakintsika amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ka motsy izay mahasoa ve no ho tanterahany amintsika. Mara izany ry Josefa havako. Ary manao ineto izany nareo tompoko? Vahiny avy any Nazareta any Galilea izay tompoko, hiakatra ho amin'ny Betlehema any Jodia mba hisoratra anarana araka ny didin'ny mpanjaka Aogosito Kaisara. Miala sasatra kely eto izay fa lalana nalemo lavitra raha matoa miaraka amiko mavesatra. Ka moa mbola lavitra amin'ny Betlehema ve izao misy anay izao? Nilaza hoe lavitra na akaiky aloha dia mety manalasala ihany. Okangata hoe mbola tsy asa-dalana ny sisa. Tompon-tany amantsy ka mahafantatra tsara izany. Ary manao ahoana ny abetsahan'ny olona efa tonga ao? Tsy efa tsepoka izay ny tanàna? Ataoko fa tsy mbola nisy vahoaka maro toy izany. Hatrizay na Betlehema amin'ny Betlehema. Mifanitsakidro ny vanoarany. Izany izao ny tena mampanahy anay mafy. Ho ampy izany ve ny tranom-bahiny? Sarotra ihany aloha ny iny hoe ampy ireo vahoaka maro be ireo ny tranom-bahiny. Kanefa moa lakalaka ihany ny vitana ka izany mahalalana mba ianareo no isan'ireo tsara vitany. Ny amiko mantsy tsy dia misy olana loatra e. Fa ny amin-dramatoa fofombadiko no mampanahy mafy satria mavesatra izy. Ko ity tonga ny andro havelomany moa tsy izay no hiteraka fahasairanana mafy. Azakivy matoky ry Josefa sy Maria. Fa nilahatra sy anjara mbola aoka sainy tsara. Ny voatady ahazo tombontsoa any an-trany. Sanatriny hoe halazo raha toa kalonaka ny tany.
Ary zay nga aloha va metraka ny veloma mandram-piona aminareo a tompoko. Mahita azy tadiaviny e. De le Andriamanitra ivavahanareo ane ombanareo. O ramatory eo? Ahoana izay tompoko? Za ve ny tadiavinao? Vahiny ve moa ianao tompoko? Sa tompon-tany eto Betlema? Efa nitoetra ela be teto aka, ary piompiompo ny rarahako. Le safikelandreo biby ireo zao ny diakoko. Mponina avy any Nazareta any Jodia tompoko. Tonga eto zahay sy ny fofombadiko mba hisoratra naranaraka ny didiny navoakany Agosto Kaisara. Raha matoa moa dia nijanonao ivelan'ny tanànao miandry afa vizana. Izy koa moa tsy toka-tena fa mavesatra e. Mitady trano itoerana nefa zahay tsy mahita tsony. Efa tsepoka ny trano-bahiny rehetra. Sao mba misy azonao atao re tompoko. Andriamanitra ombanao e. Ny fitenenanao ny anaran'Andriamanitra fotsiny dia efa mampihetsi-po hafatratra. Alahelo tokoa mandrehan'izany fahasairanana mahazo anareo izany. Nefa sendra tsy azoko anoharanako. Ko nahoana re raha zao dia atao e. Mahita hevi-baovao nga ianao tompoko. Misaotra anao Andriamanitra fa ity tokoa no eraka. Toa vahatra ihany ny lelako ilazan'izy tiako. Miala tsy ny meloa raha ohatra ka tsy mifanojo amin'izay nieritreretinareo. Lazao re tompoko fa tsy maninona e. Zao re, araka ny efa nambarako anao dia piompiombo any rarahako. Ka misy fihinanam-bilona efa voamboatra tsara zay ao. Dia misy talatalam-bilona azonareo ampandriana ny zazakely koa raha ohatra ka hoe velom-bao soamantsara raha matoa vadinao. Tsy hainy vavako tononina tompoko ny haben'ny fifaliako. Tena safinonika tokoa. Famonjena tsy napozina ny nataonao ka tsy voakosiky ny tantara mandrakizay. Zay azoko natao ihany re tompoko ny nataoko e. Inona moa ny isaoranao amin'izany? Fa dia mirary fafinaretana ho anareo e. Le ngamba toroko anao le toerana misy azy fa sao dia miandry ela loatra ao raha matoa vadinaoko. Nanahoana re izay dia an Joseph e? Dia ilozan'izay toerana mba azona ialofana ve any ho any? Eto ianao ravako. Vao teo tokoa zao no nahatsiaranao. Ka nanahoana zao ny dia? Tsy azo lazaina hoe ratsy akory. Nikarikeran'ny tanàna ary tsy misy tsy voatetiko rehefa mety toerana natoran'ny olona. Nidy daholo nefa mivaravarana e. Efa ao amin'ny toromasony avokoa ny olona ka vitsy dia vitsy no mba azony resahana. Very mihitsy ny hevitro teo amin'izany tebotebotsaina nahazo azany indrindra no indro nisy olona iray. Piompiombo no raharahany ary ndeha hisafy ireo ombon'ireo izy no io nandalo teo amiko io. Dia nimentrano ve ianao? Maika ery azy izany. Tsy trano araka ny veranao azy akory no nomeny hafa ny tranon'ombony. Ka tsy maloto ve izany? Atao ahoana ny firatoerana amin'ny biby? Tsy ampahatra araka ny fiteny akory e. Fa ampihinanam-bilona izay efa voamboatrany tsara. No koa misy talatalana solomparafara azonao ampandrinan Jesosy raha toa ka velom-bao soamantsara ianao e. Joseph lahatra voatendrin'ny avindrindra izany raha afako ka hifalisika fatratra. Tsarako mibetaka ampiravona amin'ny zazatao-keviko. Ho teraka vare aho izany e. Tsy maintsy atao mafy ny fiambenana ny ondry masika be mantsy mibibidia amin'ity toerana ity Arina tokoa zary ny nahafitaly. Arina dia amin'ny alina fahatoriana aza dia mety raha mizara fiambenana tsika amin'izay mba tsy havereo fananantsika ireo dia
aoka tsy ho sarotra afo azy na izay matory, sao taitra ny olona tsy mba taitra, ka taitra rery vao hamaky-takitra, sa ahoana ry Zeboloana? Tsy misy akory mangitony sakay fa rehefa tianarana dia mahafinaritra e. Eo ampandrasana ho ny mantsy mahita ny atiny, ka dia izay fanarahana re no atao e. Fantatro fa tena efa vizana tokoa sasany amintsika noho ny fanenjehana ondry tsisy farany androany. Tsy maninona raha matory miala sasatra rory zareo e. Tena tsy laingana vazivazy fa efa tena reraka tokoa izany, ka aleo aloha mba andry kely e. Loza, mifoaza ry zalahy. Misokatra ny lanitra. Fa ino ty mampijavajafa ny sy ty? Tohatra no an'ny fozavatra. Izay seva tsisy atoriana ka. Le reto koa efa manatitra izay tsy izy. Inona le reto zao tabataba zao Tsy misy atoriana tsy. Tazamry tara-pazavana ery amin'ny lanitra. Loza, miankofa fa mifisokatra ny lanitra. Fahitana ho antsika tena avy amin'Andriamanitra. Zava-dehibe tokoa fa tsy anganina tantara. Enoy angefa misy feo izay milaza manambara. Asa matahotra ianareo, fa indro ilaza teny soa mahafaly aminareo, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ao anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary izao ny famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voadidina lambanjaza sady mandry eo am-pinanam-bilona. Voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamantsika, fiadanana eto ambonin'ny tany ho an'ny olona izay ankasitrahana. Ary tsy nahavakiny voamasoko olona tsy nahita zavatra toy ity Mpamonjy hoe niteraka ao antsika ao an-tanànan'i Davida. Zao tsika olombelona vao sambatra fa nahazo mpamonjy. Fahasambarana ho an'izay mahay manararoatra ny fahatongavany fa ny vary andronono tondrahan-tatelany tsy mahavoky an'izay tsy mihinany na ny rano madio mangalahala tsy afaka etaetan'izay tsy misotro. Zao ankehitriny zao tsika dia andao ianga ao amin'ny Betlehema andao izany zava-baovao izany. Ny olona voninandray amin'ny famonjena azy tsy maintsy manala ny firongony entana izay misakana ny diany. Ko nahoana ary tsika raha ianga andao iakohako eo anatrehana. Latsaka atao anatonahona ny fahafatisanytsika olombelona mibaby mivokatry ny fahotana ka saika tsy tafarina. Soa ihany le Andriamanitra be fitiavana fa tsy nanao azakazaka raha atosika na nanao tany fahazo, fa mbola indro izy naniraka ny zanany mba hitady tsy hamonjy antsika mpanoty. Mba aiza ato Betlehema ary no ahitantsika an'ilay zaza voateraka ny nolazain'ny Injily. Na dia kely aza mantsy dia mitadasika ihany ty toerany ity mety dia ho sarotrarotry no ahitana azy. Efa voafaritry ny anjely mazava fa voadidin'ny lambanjaza sady mandry eo am-pinanam-bilona ka tsy ho sarotra amintsika akory ny ahita azy. Fa na dia hoe ho voatetika daholo aza ny finanam-bilona eto Betlehema dia ho tanterahantsika tokoa izany. Tsy fahafirina sarotra efa nitiavintsika akory izao Raha izany ny amorany ahitantsika azy dia ho tanterahana tokoa. Tsy misy mahafitsilaitra ny zoto ary iny misy rangahy mandalo aleo hoe atsoko o rangahy azafana ange ianao mpianjonjo ny zoto izay tompoko. Ary nahita fagagana mbola tsy hitan'olona mihitsy tamin'ny alina no nisehon'ny anjely taminay ka nilaza fa teraka eto Betlehema mandry eo amin'izany finanam-bilona izany le hoe mpanafitra sy mpamonjy izao tontolo izao
aiza loatra angaza ny zasy zany e, na alinanay loatra mantsy, ka mba tongety re zay idera sihitroaka azy. Ka hono aho, sao dia hitanao na renao tompoko ny momba an'izay. Ho hitanareo tokoa tompoko, ilay nitediavinareo. Zaho izay mijoro eto anoloanareo ny Josefa, ary Maria fofombadiko no voatendrin'Andriamanitra ho kibo ny toeran'i Jesosy, na dia olona ambany sy tsy mendrika azy zahay. Mandrosoa fa indro ny zazakely sy ny reniny mandro eo am-pihinanam-bilona sy voadidina lamban-jaza. Hitanay tokoa ilay nitadiavinay, moa tsy hisy ohatran'ilay ray be fitiavana va izahay, fa izy ihany ny tantana ny dianay. Ahitana izao zava-mahagaga izao, avaritaka izao oreniny ambany lanitra. Pampamonjy tokoa ny teraka androany, tsy ho an'ny mpanankarena sy be voninahitra ihany no nantongavany, fa ho an'ny olona rehetra, dia izay mahatoky sy miaiky ny famonjen'ny mahavonjy. Eny fa na dia mandra sy olonory aza, tsy izy diso anjara amin'izany. Tiany hoe vary andronono tondra tantely ka tafahoana ny mamy sy ny matsiro. Afaly tsy ahombiazana ny antsika androany, ka tsy avelantsika andalo foana e. Asandrato ny feo, ary aokitsika anao hira fifaliana dia hiara iredony e. Mifaliry olonory, tratry izao anio izao, lasa tsy hanorosory, dia voly rafinao resy aotr'izao. Injao ny feony anjely, injao manakoako ao, tonga i Manuely, tonga ho antsika izao. Tony dia tony zany alina zany zalahy. Jerenareo any, ny landro ty manga dia manga ery. Eo any tena lasa nandositra mihitsy zalahy le raha mpisopatra iny a, lasa tsy hitamana tsony reny. Mahafinaritra ny izy zany. Sa hoana ozy nareo e? Ary ino ike? Ino ike? Zany feo mboromanga, manjarotra reny orkestra sara tarehy reny mihitsy, mametsovetso, mamerovero. Malasa embonembona mihitsy e, dia mitarika tsy ao any mpahavetsovetsom-panahy mihitsy epita ano ho azy za feo zany zalahy. Sa ahoana hoy nareo e? Fa ity tsodrivotra malefaka mamelombelona ny aina sy ny dia volam-peny manana, mampiseho rehefalifaly, mitory fihavanana sy firaisan-kina, manainga ny foa mampanahy. Angahadininao mandainga izay tsy hivetso asambarana manoloana izany rehetra izany. Jereo ange reto kitana mamirapiratra e, kely jerena nefa manambara zava-dehibe. Mila tsy ho takatry ny sain'olombelona e, fa avadika aloha ny tafa, andao avadika ny taria, sao dia varimbariny lavitra mantsitsika, ka tsy ahitany ambany maso a. Ty raiso ange ty maso lavitra ty e, to misy kitana tsy mba mitovy ny kitana rehetra ry, ary ny fandiniako azy aza dia to manambara zava-dehibe isy eo. Zao hoe ry Baltazara mba ho jereko, entaty hoe hafa marina tokoa izy zany a, tena milaza nareo, tena hafa. Sao rozy nareo, sao mba io ary lay kitana lazain'ny patriarka taloha hoe kitana manandrambo, misy tantaran'izany mantsy a. Jereo tsara ne, avy mihitsy jerenao aloha ry Gaspara ro mba hijery a, tsy dia tazamo aloha hitanao azy, sao dia verinao fa mandainga ary zahay. Omeo andray mba ho jereko ry Melkiora. Ao e, tena fambara zava-dehibe izy eo tokoa, fa hafa dia hafa na ny abeny, na ny bikany na ny hazavany. Jereo hoe ny boky sao misy marika alalantsika ny momba n'io kitana io. Marina tokoa zany, mika mpaminany dia efa natsindra n'izao meloa, ka nilaza hoe fa izy mpanapaka ivoaka avy amin'ny taranaka jota, ary izy no mpiandry ny Israelin'olon'Andriamanitra. Ko raha izany dia sy tokony salasala tsontsika, fa izao ankehitriny izao ihany dia hianga hitady ilay mpanjaka, mba hiankofantsika eo anatrehany. Karaha zany lazainao zany ary e. Le lalana lavitra, tsika tsy mahafantatra. Izy ary ozy ianao e, izy ary nitaridalina antsika
zany zavatra lazaizany hoe toerana netsirina tsy misy an'izany mihitsy ao anatin'ny boky fireketana, tsy voalaza ao anatin'ny boky fireketana zany. Ka iza re, iza ny taridalana atsika? Ataoko fa tsy sehoseho foana ikitan'io a. Misy antony io ka, ary mino maromarina fa io mihitsy no iraka hitaridalana antsika. Ndaondray ary ny kintany Betlehema mazava fa tsy mahajambena, manambara fa ny firenena no efa handray famonjena. Zaho no Heroda mpanjaka sy tompony laka. Raha misy izay miambakavaka dia ataoko maratra ny daka. Izaho koa ny tompony tany, mandidy hatrany. Ko raha misy manao vazivazy, ataoko mavesatra sazy. Miaramila, andeha tsy ho tonga ty amiko manamboninaitra. Oela velona mandraksaina iny mpanjaka, oela fanapahana amin'ny tany, tonga tompoka araky ny azonao. Misaotra anao aho, ka inona ny vaovaonao? Ny vaovao lazaina tompoko dia tsy misy, fa toa hoe ny adiny ombalany betsy afindra hono no nangotraka dia nangotraka, ka saika niteraka ankolafiny, satria samy tia hampakatra ny azy ireo mpijery. Tsy mindrara an'izay adiny ombalany betsy afindranao any ahy e, fa ny vaovao ara-panjakana no anontaniako anao. Raha ny amin'io indray tompoko dia milamima tsy misy toy izany. Iza koa moa no sa mahazovazy an'i Herody. Fa izany vahiny telo hafahafa zany anga tsy mba irenareo na hitanareo e. Miteraka resa be tonga hatraty andapako mihitsy ny ako mombo zany. Siny be anao tompoko ka aza mba matsaka. Reko dia reko tokoa ny mombo ireo vahiny telo lareo nefa tsy mba nasiako vidiny. Tenin'olona daly, redirediny tsy manan-tsaina. Aizaka dia hoe mitady ilay mpanjaka voateraka ho mpanjakan'ny Jiosy mba hiangovana izy ireo. Mpanjaka voateraka hono hoa, tsy rediredina dala ve zany? Zany ve dia hamakina aloha? Raha dia kohaka izy nahoana ny tsy mekohaka aminao? Ianao rery ane Herody mpanjaka ny mpanjakan'ny Jiosy e. Toa misy marina ihany zany voalazanao zany kanefa ary moa olona avy eto amin'ny fanjakako ve moa izy ireo sa avy any amin'ny firenen-kafa e? Araka ny fahinonay azy dia olona hafahafa. Vahiny izy ireo fa tsy tompo-tany. Hafahafa fijery zany e. Toa karazany rony mpanandro rony, mpandinika ny lanitra. Tsy olona leondrongony araka amin'ny filazanareo akory izy zany fa karazany rony olon-kendry avy any atsinanana. Tea hita azy ireo mafilaza zany. Raha tianao ry mpanjaka dia aleo ampanatsoko izy ireo. Ka ihany aloha, mahazo mandeha ianao. Aleo amin'izao fotsiny. Oela velona ane ny mpanjaka. Misy vahiny telo lahy ny tompoko te hiona aminao. Iza moa nareo fa toa olona hafahafa ny fijeriko anareo zany e? Mahaky avy any atsinanana any izay tompoko, ary mpandinika ny lanitra no raharahanay. Ka ahoana ange no atondrianareo eto Jerosalema? Amin'izany mahampandinika ny lanitra na izany tompoko, dia misy kintana ray hafa noho ny kintana rehetra. Araka ny fitsipika amin'ny feon'ny natiora dia fambara milaza zavatra hitranga amin'ny tany toy izany. Rehefa mandinika ny firaketana izahay ka mamakafaka tsara dia voalaza fa teraka ny mpanjakan'ny Jiosy. Ka tonga izahay manontany anao, aiza moa ilay teraka ho mpanjakan'ny Jiosy? Fa nahita ny kintana teny atsinanana izahay ka tonga mahiakohaka eo anatrehany. Raha ny mpanjakan'ny Jiosy ny tadiavinareo dia izany mo izy, ko avy ary miakohaka eto anatrehako. Marina tokoa izany voalazanao izany tompoko. Ianao mpanjakan'ny Jiosy, nefa lazainay aminao fa tsy ianao mihitsy ilay mpanjaka tediavinay eto, fa ilay mpanjakan'ny Jiosy vao teraka. Zay ny tediavinay. Ary io mpanjakan'ny Jiosy vao teraka io
Lehibehibe kokoa no ianao izy io. Mpanjakan'ny Jiosy vao teraka hoe ambonimbony noho izaho. Sao de mirediredy foana ohatry ny andrin-dalany areny zato ianareo. Hitako tsy ny salasala za rehetra nandreanareo ka nilaza anareo hoe leondrongony sy mamy divay ianareo ka mirediredy sy miteniteny foana. Azafady ry Heroda-mpanjaka, fa adin-drazanay ny rongony ka tsy fokan'izany naovinanao vy izay zay ho fandraisan'ny olona azy dia ho fandraisany. Ny marina no ambaranay fa antarihany kitan'izay. Milaza marina aminareo atsaro ny rediredinareo sao mampetsika ny tambafiko lanareo. Nareo nga tsy mahalala fa izao no Heroda-mpanjaka, tsy refesy mandidy, tsy mataho masomena, ary vonina anao telomoka zay rehetra sasa. Eo ampelantanako aneny ianareo telo lahy nefa tsy havitan'izany eritreritra vo anapa-kevitra. Ko andana aloha nareo miataka kely fa aveo de mbola hampiatso anareo ihany de ho tantara marina ve sa nofinofy ihany? Tsy mety ny manao mangidy tsy andramana ka tsy mety ihany koa ny manao tomba maso ivelan'ny zava-misy. Ary nahoana moa no angetaheta ambony lakana? Mbola eo reo mpisorona sy mpanorad-dalàna mahalala sy efa nandinika ny mistera momba ity zavatra ity. Nahoana moa izy ireo no atao tompotrano miony fa tsy ndeha anytanina sy ho fotom-pitorona tsara izay hevitra izao zavatra izao? Miaramila! Oela velona ny mpanjaka. Andeha tsy ho tonga maika de maika ty aminy ty ny mpisorona sy ny mpanorad-dalàna. Aingakaingany ianao? Efa tonga ao tompoko, reo olona nampanatsony. Asavy miditra izy. Ho ela velona ny mpanjaka, tonga ho tompoko araka ny teninao. Tsara be, manontany anareo ary ambara ho amiko ny marina. Aiza moa no Nahaterahan Kristy? Ao Betlehema ny Jodia tompoko, araka ny voalaza ny soratra masina. Ary ianao ry Betlehema tanin'ny Joda, tsy ny kely indrindra amin'ny tanin'ny Joda kory ianao, fa avy aminao ny voan'ny iray ho mpanapaka sy ho mpiandry ny Israely oloko. Ay zany! Saotra nareo, ary mahazo mandeha nareo. Miaramila, ampidiro amizay reo vahiny telo lahy. Oela velona ny mpanjaka. Oela velona ny mpanjaka. Napaka nareo mangingina ary manontany anareo. Oviana marina nge no nisehon'ilay kitana. Tsy toy ny fahitana isan'andro ny kitana tamin'ny sasakaliny io, ka de tapa-kevitra izahay anaraka izay hitarihana anay. Ahitanay ilay tadiavinay namodipototra ny mpisorona sy ny mpanorad-dalàna eto amin'ny fanjakana ka laza ireo fa ny Betlehema ny Jodia ny Nahaterahan. Ka izao no izy andeha fitoro tsara ny amin'ilay zazakely. Ko rehefa hitanareo izy de ambara ho amiko mba hakanesako any koa hitsaoka eo anatrehany. Mo tsy ato ve tompoko misy ilay mpanjaka ny Jiosy voateraka, fa ny kitana mpitarika ny dianay de eto no mijanona. Mo tsy magy ianareo? Olon-kendro sa ahoana no antondia izay voalaza tongavanay tona? Tonga izahay tompoko, iakohoko eo anatrehany, sady hitsoka azy fa lehibe loatra ny voninahiny. Ary koa manolotra fanomezana ho azy zahay de volamena sy zava-manitra ary miora. Fa akoatran'izany tena zava-dehibe fanamarika loatra aminay ty androny ity, ka de ndreto zahay tsy mety mangina ary tsy misalasala manolotra ny arahaba, manolotra ny firarian-tsoa feno avy aminay ho azoko izahay. Arahaba tompo, arahaba fa tonga ianao mamangy ny tany, ary tonga ianao mitondra fanomezana lehibe ho anay, zay fanomezana tapitsoatra, satria tsy avelanao hipopopopo na hitonatonana mikaroka tompo hafatsono zahay, ka manjary varilavo mivavaka amin'ny vato amakazo, mivavaka mihery mampidodoza no famandra fotsiny ihany, ka mitondra fahafatesana ao anay izany. Fa indry ianao ankehitriny tonga Imanoela, le Andriamanitra midiny eto aminay, mitondra famonjena, mitondra fitahiana, mitondra fiadanana ho anay.
le Andriamanitra fitiavana, ka ny fitiavan'Andriamanitra ray no ao anatinay. Menatra zahay ny fo maditra anay, ny fonay tsy mety mino, ny fonay maloto no efa nodiovinao, ka ankehitriny mendrika eo anao. Misaotra Tompo, misaotra anao zahay, fa ataovy mino, ataovy matoky anao zay fa Manoela, Andriamanitra midiny eto aminay, mitondra famonjena, mitondra fanavotanao anay, ka izay ilay efa saika very indro voavonjy indray. Arabaina Tompo, ravoravo ny fonay, miramira ny zahay. Arahaba Tompo, fa ianao ny kintana fanantenana, kintana mamirapiratra, fitarika andro fahazavan'izao tontolo izao. Mampamoy fo anay ny aiziny, feno tahotra izahay, miraparapa ny dianay. Motsy isaotra ilay fitarika andro maraina va izahay, fa ino no mamelona indray ny fanantenanay mitsolopolopy. Aza vao ny taninay ry fahazavan'izao tontolo izao, izay fahazavana mahavelona mandroaka ny aiziny, dia ny aiziny fahadalan'ny fanompontsampy. Ny alo Tompo, niteraka fahavetavetana, ny fitiavatena sy ny fialonana, mampitovy kilasy amin'ny biby. Noho ny fahazavanao, enga ny ahiratra ny masonay, ijerenay ny hatsaran-tarainy mazava. Arahaba Tompo, faly izahay. Arahaba Tompo, fanahazo mpamonjy zahay. Voababo ny fahazaran-dratsy izay ka very alavitra anao. Kanjo tonga ianao famonjena, hainao vonjena mpimamo afaka amin'ny fisotroana. Ny ratsy fitondran-tena afoy ny alitony, ny mpandainga hiala amin'ny famitahany namany, ny olona matomaton'izao fiainan'izao hiala amin'ny fiosena ny fotaky ny tany. Maloto fo vanao ny tempolin'Andriamanitra velona, mpamonjy mahafantatra ny toetranay ianao, ka manome izay tena ilainay. Manoranay ny lalana makany amin'ny fiainany, mikaroka anay amin'ny mpitiavana, raha toa ka mirenireny izahay. Tonga hamonjy anay, maty hamonjy anay, velona hamonjy anay. Miarahaba anao izay Tompo, tretriky indrindra ny tany izay vanginao, avelao ny ditranay, ary tany ny tananay malemilemy mba hitokinay ilay fananganana maty sy fiainana mandrakizay. Raha ny andro ho avy ilay andro andalovanay ilay fasana mangina, ka hiarahanay mitoetra amin'ilay alfa sy omega. Arahaba Tompo, voavonjinao zahay. Amen. Tanteraka tsakany sy andavany izao ny diantsika le retsy, kony mety anga zao dia mitodidoy iverina. Nahoana dia zao zao aloha izy tsy maintsy mandalany amin'ny eroditsika. Tadio tsara fa zany ny fanaratsika, lehibe ny fanaikitsika, olona ambony, olona manakaja, ray amreny, tsy nikely nasesiky ny tahotritsika na lehibe nasesiky ny enatra, fa tena ny fanaiky teo masontsika, fa tsy maintsy mandalo. Karaha izaho mihitsy antanareo tsy maintsy mandalo any amin'ny eroditsika. Marina zany, kanefa efa mitoetra ho ariva ny andro, tsy aloha eto Betlema ihany tsika mandry, raha pitso mandeha vao maraina. Marina zany, samy ary mamonjy fandriana amin'izay ary maky matory, mifoaza ny lalana izory, filay zaza voateraka hono indro fa misy mpanjono, ka ny lalanareo miviliana, mandehana elao ny tanàna, finjany zany mandrika ny ra fa Herôda masika. Raha izany rahalahy, tsy ho azontsika atao intsony ny verina ny Jerosalema fa ivily lalana sika. Ry Herôda be tsara velatsy, nahoana no fitaka andedavinao hamonona ny marina? Tsy ho faty zany ny marina, ary tsy maty mandrakizay ny marina. Tadio fa boribory ny tany. Zao ianao ny mpanjaka, zao ianao manana fahefana, fa mbola ho avy ny fotoana, ho avy le tena mpanjaka, ho avy le tena mpanjaka, ary lehibe no ianao. Mieritrereta ihany ry Herôda be tsara velatsy. Afaranay ianareo ry andeha-mboromanga andehana atsimo eto any amin'ny Herôda any lahy izao afatra izao. Mamangy anao ny hoe ireo Magdela fa efa nadiny ny tany, veloma madinidinika hono hoe fa izy ireo fa lasa.
Miaramila, atsoy aty amiko avy hatrany manam-boninahitra. Oela velona anie mpanjaka. Vô fitaka le retsy aho. Vô fitaka reny magimagy reny aho. Motsy efa nifanarahako taminy ve ny tsy maintsy iverenany aty amboko. Rehefa nahita an'le nitediavina izy de tsy niverina tsony. Mitsapa vy mahamay mihitsy izy ka hitany vokany a. Tsy lefitra zany ary tena faniratsirana meo papana mihitsy. Ahita lehilahy izy reny a. Lasa hatreo ny somonga. Tapitra ny vazivazy. Valifatiny sisa e. Tsy misy andraso tsony fa zao ankehitriny zao de tsy maintsy atao sava ao zay misy an'ireny. Na any anaty rano, na any andavabato. Eny fa na de eny amin'ny abakabaky ny lanitra aza. Ary rehefa hita de avy hatrany de tonga de taperina ny ainy. Sa ahoana ny hevitrareo manam-boninahitra sy andrimba vety? Marina tsy misy ikany izay lazainao ry mpanjaka. Ary ombona koa hevitra tokoa. Mitady izy ireo ka aleo ahita. Sy mbola fantany angafa ianao no herodam-panjaka. Be voninahitra sy tsy refesy mandidy. Ko de izay tianao ny tianay. Ary izay maminao koa ny maminay. Ny hevitra kely mitsidika ato an-tsaiko laha de ity. Hevitra ahoana indray zany? Ary lazao aingana fa maika e. Raha azontsika ary ireo ka hovonoantsika de tsy ho afaka akory ny olana. Satria le mpanjaka voalazany de mbola miriariany ihany. Ko raha sitraka ao ry mpanjaka de zao no atao. Aripaka hovonoana ho faty avokoa rehefa mety ho zazalahatra amin'ny roa taona. Ary tsy asiana avakavaka na fijeretavan'olona. Fa na zanajovo na zanajovo de tafiditra ao anatin'ny lasakan'ny famonoana avokoa. Mino fa tsy maintsy ho faty ao koa io zazy io. Marina ny anao. Misaotranao aho. Zava-dehibe loatra ty ho tanterahana ka avelao aloha mba hiala sasatra kely. Zay fa de mahazo misitony ianareo. Miantso eo ihany ara misy ilako anareo e. Zao vao tena hiadana ny saiko. Aripako ny zazalahy rehetra hatramin'ny roa taona midina. Teny ao a Betlehema sy ny manodidina rehetra io. Tena tetika faran'izay mafilotra kosa zany a. Ohatray zany afaliako marina. Ary aleo ola roguira kely avy hatrany aloha. Raha mbola mitepo ny foko, ka ny aiko ato anatiko ihany. Ilay zaza tsy maintsy fofoiko, fa misaka mpiadanana tany. Asiko vonoiko faty, oporetiko ny afero sy aty. Opotika tsisy ajoro, ny tola ny kutoroto. Sepitra marina zany. Mila isondrotra trano tambaviko. Oka mihitsy aloha mba hiala voly kely e. Miaramila, azaivo mankaty amiko ny mpiantsany andrina. Indreo tonga tompoko. Reo tovavy mpiantsana andrina. Ampitiry izy ireo. Ataovy hoe niranareo enoko. Tonga de zay tsara indrindra alefa. Indrisy io, isareno mahalala, fa miandosa aty. Izany ai ratsy, mitepitepy zao. Ny mpanjaka tsy tafandry, asiny fanahy, ka tsy misy atory. Mandeka la ratsy endriky ty mandehany fa aza zany latsalatsaina eo. Miaramila, avoa ihany reto fa na de mijery aza ra marikoriko ah. Tsy misy ambahamba tsony, tsy misy atakandro tsony. Zao ankehitriny zao, tsy maintsy tanterahina. Miaramila, atsoy daholo rehefa mety ho manam-boninahitra sy manamila eto amin'ny fanjakako. Aingana anao fa aza mitarehetrehitra eo sao de asiko ny kipala tokany eo e.
ela velona any amin'ny mpanjaka. Zaho ny teniko aminareo manamboninahitra sy volalonda rehetra eto amin'ny fanjakako. Tofoka tsy azoko le ferina tsony ihany koa. Mandehany ianareo vonohy daholo rehefa mety ho zazalahy kely latsako ny 2 taona. Taperony ainy ary tsy fidividianana na zanakiza na zanakiza. Nambony zany nambany, na ny manan-karena na ny mahatra. Eny tsy vididy tsy havana. Didy zany ary didy tsy azo hovana. Ko de mandehana anareo ary taterao zay voalazako. Ary mpanjaka be voninahitra indrindro, tokony mianay ianao fa tsy maintsy tateraka ny baikonao rehetra, na de hiatra amin'ny ainay azy zany. Sa tsy zay ry zalahy? Zay. Mario, nanonofy alina. Ahoana ny nofinao ravako? Lazao hoe hoenoko? Aoka angaza ny lazain'ny anjely mihitsy no averiko aminao. Hoy izy tamiko, mifoazy ianao ka hoeto ny zazakely sy ny reniny de mantsira any Egypta, fa ireo de efa mitady ny ainy ho vonoiny. Mifoazy ary, ndao ainganare, ndao tsika hialeto. Eto aty malaky, tsy maintsy no le tsasy eto. Tsy fantatra reo nga fa zany ny didy. Andray, fa nahoana ny zanako ny vonoanareo e? Aza be ranomaso ramatoa. Ento aty, angany. Zaza tsy manatsiny ange iny e. Tsy mety an'izao kosa e. Aveloanareo zanako e. Aveloanareo zanako e. Mafy ty e. Magity zanore eto tany. Tsy mba hanisafidy any hery mitomany. Ory fahafatesana mafana, lasanao le tiana satomamy. Ory lanitra ao ambony mba jereo, ampionony zato foko mitoreo. Zanako e, aza finoanareo zanako ahy e. Aveloanareo izy ho ahy e. Zanako e, zanako, de mifinoanareo zanako. Mifinoanareo fatany zanako. Tsy rariny, tena tsy rariny zao. Mafy, magity, tena magity. De tanteraka ary zao no lasain'i Jeremia, ry tanàna rama ô mitony, dia nisy dradradradra fitomaniana tena fatratra, fatin-jazakely maro hitako miapatrapatra. Iraely nitomany saika tsy azo nampinonina, fa oriana say mangidy tsy hay mivavaka ho tononina. Hijanona eto ty tantara fisika kosa dia isaina, ka hanaja sy ho tia ny Noely Mpamonjy. Tantara ny nahaterahan'ilay mpamonjy. Tantara ny nahaterahan'ilay mpamonjy. Tantara namboariny Ralahy Arnosy Félix Aimé tamin'ny 19 Decembre 1970. Ino tantara narahantsika tato anatin'ity fandaharana Baiboly sy Kolontsaina ity. Zava-dratsy raha afaka ny fialonana. Kolontsaina tsy mba fakatahaka. Namatotra ny Heroda ka naminony na hatramin'ireo tsy manatsiny azy. So ihany anefa fa na inona planin'ny devoly, ny programan'Andriamanitra
tsy haisakanana narovan'Andriamanitra ilay zanany lahatokana ka nahatotosa indrindra ny famonjena izao tontolo izao. Ka raha mety raha isika andeha tsy avelan-daly foana ny fanavotan-dehibe nataon'ny Tompo tamintsika. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Zaona toko 7 ny andiny 4:40. Koa mirary fety sambatra Krismasy finaritra ho antsika rehetra, eo ampahatsiaro-tsiarovana fa efa tonga nofo hamonjy antsika Kristy. Mandrapitafy Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Masoa. Atolotry ny Mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina toko 2:9. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina.